Ely fotsiny amin'ny resaka fanafiana izay nitranga teny Andohany Mandroseza nampiterinao teo dia ny hoe ny mahagaga ao anatin'ilay resaka mitsoana Evson dia misy finiavana hanitatra ny resaka, misy finiavana tena hoe ohatrany hoe mijery film any Meksika mihitsy ianao na any Hollywood mihitsy ianao. Any Meksika moa tena misy resaka ohatrany hoe mafia zany raha tsorina ny fomba hamadihana an'le resaka hoe tena nisy élimination physique mihitsy tiana natao hoe mitatitra dossier-ny Bianco ndraindray de hoe mitatitra profina procès verbal BDB nanaovana osika de tsy azontsika ao anatin'le izy hoe fangamo ny filohany antenimieram-pirenena no vomera maleo tena mikarakara ny fifidianana ka hoe hoentina any amin'ny profiny osika izay natao de hitondra inona zany zay le tena tiana atongavanao ambadika le izy ny tiako vakina bantsinana ambintsogana Evson hoe iny nanaovana campagne de désinformation goavana be ilay resaka fanafiana izay nitranga teny Andohany Mandroseza inina roitina any amin'ny zavatra hafa tanteraka mihitsy so ihany moa fa nisy ny fanazavana izay nataony tompon'andraikitra teo anivon'ny gendarmerie pirenena iny ary ahitantsika mazava zany Bentsogana Evson hoe tsy voasambany nanao karazana asa fanafiana aloha le olona zany tsika teto ny resaka nataontsika teto de hoe ny hitatsika zany dia fanafiana telo ny fantatritsika zany tao anatin'ny indrara iny fa rehefa tena nozoina aza Bentsogana Evson de hoe dimy no efa fanafiana izay nataon'ireo olona ireo araky ny tatitra izay nataony ny tompon'andraikitra teo anivon'ny gendarme araky ny fantatra de hoe nisy ny raiky amby 17 oktobra le fandresantsika teto le teny Anjanamasina commune ambanivohitra Nosiala fa nisy ihany koa ny 2 novembre teny Masinandrina commune ambanivohitra Katikely district Avaradrano, nisy ihany koa ny 14 novembre teny Amboanjo be teny Bongatsara ary ny 15 novembre teny Amboropotsy Talatamaty district Ambodratrimo dia ny raiky amby 20 novembre zany ny farany zany hoe ny fanesesy ny fanafiana nanomboka ny raiky amby 30 oktobra ka hatramin'ny raiky amby 20 novembre saika hataony reto olona ireto ny raiky amby 20 novembre moa natratrarana azy hoe le fanafiana fandiminy saika ataony zany de ny hoe efa nisy ny fampitomboana zany ny fanangonam-baovao sy ny fikarohana andreo olon-dratsy ireo sady nafahany mpitandro ny filaminana zany hoe nanao karazana filature nanaraka ny reto olona ireto Bentsogana Evson nitiliana karazana caméra de surveillance ny hoe hita foana ilay fiara 4x4 Land Cruiser isaky ny mandeha izay fanafiana izay de ny karazana velam-pandrika natao zany sy le niteneniko teo filature na fitsongona dia no nahitana hoe eo anatina fanohizana asa ratsy indray reto olona ireto ary eny Andohany Mandroseza indray lasibatra izy ireo manaraka de zay no nahatonga n'ilay hoe teny no natratrarana andreo olona ireo ary amiko zany Bentsogana Evson matoa nisy fifampitifirana tsy nanaiko mora foana zany reo andian'olona ireo fa nisy fanoherana n'izay fanafiana fanoherana n'izay ataontsika hoe fisamborana zany nataony mpitandro ny filaminana izay zany hoe nisy refus d'obtempérer zany filazantsika azy angamba Bentsogana Evson de nahatonga an'izay hoe lasa nisy fifampitifirana izay zay zavatra zay zany tena tiatsika horesahana ao anatin'izao zavatra izao hoe ny zavatra hita aloha Bentsogana Evson hatreto de ny hoe efa nanao asan-jiolahy mitapy-adina mifanesesy ireo olona ireo vo tratra zany na intercepté ka na izy na iza
inina tsy considéré na inina tsy resana mihitsy le hoe efa nisy fanafiana ny sesesy nataondre olona ireo fa tonga de avadika hoe resaka politika io élimination physique io navadika hatraminy hoe lazaina fa nitondra dossier amin'ny Bianco inona moa nidiran'ny Ramatoa Kristina Razanamahasoa amin'ny dossier amin'ny Bianco zavatra ohatran'izany nge de tsisy mametra fanontaniana koa reto le mino an'ireo olona ireo hoe ahoana moa mampitombana an'izany Bintsogana Efson tokoa fa maninona moa no hoe dossier Bianco ho entina any amin'ny Ramatoa Kristina Razanamahasoa ko nga izy ny mpanao fanadiadiana inona ny antony ary dossier amin'ny Bianco anisy ary raha ohatra ka tena nisy zay ary inona ny fanazavana ny hoe piasan'ny Bianco hono de nitondra dossier tany amin'ny Kristina Razanamahasoa inona Bintsogana Efson fanazavana an'izany tena hoe ontoto logika fotsiny tsika mametraka fanontaniana de hitantsika mazava ho azy zavatra tena tsy mitombona zany le tsao inina ahely fa tena hoe tsy maintsy aparitaka fotsiny de ohatrany tsy jerevana angamba tsy nitombona loatra zay satria nanomboka nivoaka ihany le resaka hoe lefa mpanafika indroa intelo inefatra ngereo de nitarina zavatra hafa indray hoe nitondra procès verbaux izay profina osika nataona lehibe any district ireny ilay olona de reny nanaovana ny samborina le zany hoe natao zay tsy azahoana n'ilay PV zany de ny mahagagatsika ao anatin'le resaka de ny hoe efa hita fa tsy mitompony zany hoe lehibe any district afaka manova procès verbaux zany efa no azavaitsika teto zany Bintsogana Efson de efa any amin'ny zavadiso mbola isisiana ihany zavadiso ampina zavadiso zany le izy Bintsogana Efson zany hoe diso indroa zany diso carré mihitsy zany le tina tongavana tena tsy ampy de tsy mandinika tsy mieritreritra ny olona mino an'izany fa de ino de hoe gazety koa zany tena zavatra marina ao anatin'izay resaka atao zay ny anany tena manahirana rehefa diniana Bintsogana Efson de hoe inona no tanjona ao anatin'ilay campagne de désinformation atao mandidina nyty resaka andohan'ny mandroseza ity fa inona loatra ny tena tiana afenina ao anatin'izay zavatra misy zay tena ataotsika izay fanontaniana izay ary apetrakitsika satria mahagaga tokoa fa tena avadiky ny mpanohitra zavatra afatanteraka de lay victimisation an'le filohany anty amin'ny era-pirenena izay finosina ao anatin'le zay aseho anatin'le izy hoe misy mitady isambotra encerclé mihitsy de aveo moa de mody miala tsiny kely ny olona manaparitaka an'izany vaovao zany de ohatrany hoe inina atao mihitsy zany le désinformation satria inina mody alefa le tsao ka nahiteny arena hoe diso le vaovao ripino an'le tsao efa mino an'le tsao foana ihany ahafahana mampiditra ao anatin'ny lohan'le olona zany hoe tena visé personnellement mihitsy lay présidente ny assemblée nationale de tadiavana samborana nefa tsy misy resaka fisamborana tsisy resaka fisamborana na Ramatoa Kristina Razanamahasoa na Andriamatoa professeur Raymond Ranjeva tsisy resaka hoe gendarme miomana anao commando mihitsy tena zay le niteneniko anao ohatra ny any Mexique mihitsy zareo tena grave raha morona scénario mafieux ngamba raha tsorina le scénario zany tena hoe scénario à la mexicaine mihitsy izy ty tsy fantatro Al Pacino mihitsy ty raha mangy ty fa tena manahirana hoe inona no tanjona inona ny tombontsoa andrebirebena ny saim-bahoaka ao anatin'izay resaka andohan'ny mandroseza izay inona no tanjona ao anatin'ilay hoe famadihana an'le resaka zany de nitarina aloha tamin'ny voalohany le piasan'ny présidence io de efa nisy moa ny fanazavana hoe le olona tale tany amin'ny Instat ary tale permissionnaire de longue durée nandritra ny volana maro izy nefa nitsahatra tsy nanao ny asany tamin'ny volana mars 2023 fa hoe narary ary efa 7 volana jiona izy no tenenina zany hoe tokony namerina n'le fiarany tsy naverina le fiarany nefa nisy ny démarche nandingana samy hafa izay natao nangatahana an'izay famerenana ny fiaran'izay de tsy namerina n'le fiara izy nandritra n'izay raiky amin'ny 3 octobre ka hatramin'ny 7 novembre raiky amin'ny 20 novembre marimarina kokoa saika anaovany an'le asa fanafihana farany de nampiasainy tamin'ny fanafihana maromaro fiara io hita tamin'ny caméra de surveillance hono eo anivon'ny gendarme hoe iny fiara iny foana no tsikaritra rehefa nizoina le fiara de manana plaque rouge fa tsy napetaka izy ireo le plaque rouge Bintsogana Efson fa ao anatin'le foana ny amin'ny hoe resaka politika ikendrena Ramatoa Kristina Razanamahasoa io resaka politika io miala tsiny miala fony fa tsy ino mo
tsy misy sisy hoe namboamboarina ary tsy misy hoe fananiny rakotina fananinin-drabe fa hoe olona akaiky any Ramatoa Kristina Razanamahasoa le ray tamin'ireo mpanafika ireo. Zany tsy midika hoe Ramatoa Kristina Razanamahasoa no nanafika, zany ange le izy fa maninona tonga de avadika reo le zany le resaka ohatrany hoe iarovana Andramatoa Kristina Razanamahasoa, ny fitenenana hoe akaiky bras droit, akaiky ny zanany vavy, ary indrindraindrindra anisany hoe nanana tanana tao anatiny reny raharaha motion de censure ireny ny ray tamin'ireo olona izay ndaosiny fahafatesandreo. Zany véridique zany Benjaouna Efson, zany anie raha nyrehetra nafantatra zany ary tadidio fa tao aoriana niny affaire motion de censure iny noho izay natafiditra ny ray tamin'ireo olona ireo zay tamin'ny raharaha motion de censure no natonga azy manana dossier eny amin'ny Bianco eny amin'ny Birao mahaleo tena miady amin'ny kolokolo. Raha misy aza zany manana dossier eny amin'ny Bianco de io olona ndaosiny fahafatesana io Benjaouna Efson satria tafiditra ao anatiny hoe aiahina tamin'ireny resaka kolikoly avo lenta ireny izy satria nisy fizaram-bola teny amin'ny antemnera-pirenena. Zany koa feavere zany zavatra nisy zany fa tsy zavatra ny foronina. De rehefa nisy fizaram-bola teny amin'ny antemnera-pirenena Benjaouna Efson de anisany voatontonona tao anatiny zany voakasika zany io olona izao ndaosiny fahafatesana io ary indrindraindrindra frappé d'interdiction de sortie du territoire izy tao aorianan'izay fanokafana fanadihadiana teny amin'ny Bianco vokatry ny raharaha kolikoly avo lenta tam motion de censure izay nisy anie zany Benjaouna Efson. De manoloana an'izany rehetrarehetra izany tsy mbola nisy nitonona aloha teto hoe tafiditra ao anatiny Ramatoa Kristina Razanamahasoa ka maninona reo tonga de mahana de manao an'izay campagne zay hoe misy mitady isambotra, misy mitady isambotra, misy mitady isambotra. Itsikitsika tsy mandihy foana fa ao raha ho ny fitenenana inona loatra zany le tena hoe mampatahotra na tiana afenina ka mahatonga n'izay resaka rehetrarehetra. Za zany mahita hoe erreur de stratégie mihitsiny raha ohatra ka te hiaro an Ramatoa Kristina Razanamahasoa ny nanaovana ny rehetra satria vao mainka mampiteraka soupçon hoe fa inona no idirany ao anatin'le raharaha lay tonga de fiaro ohatrany hoe misy leviana bouclé nataon'le mpanohitra zany niezaka niaro azy nanao hoe misy mitady isambotra izy aparitaka le tsao zany misy mitady isambotra izy de ao aoriana le misy mitady isambotra indray de efa micercle mihitsy izy efa saika isambotra azy mihitsy de nanao an'izao de aveo izy lasa niaro tena niafina tany amin'ny ambasady de tena enjana ma ty film ty tena enjany anareo raha amorona le fitondram-panjakana nefa tsisy meritrretra zay isambotra an'le olona koa satria atreto raha ny fanadihadiana mbola tsy misy milaza hoe tafiditra ao anatiny, mbola vao anatiny fanadihadiana moa fa tsy mbola misy milaza hoe tafiditra ao anatiny ka maninona nareo ny tonga de ohatrany hoe manao fihetsika lasa mampiteraka suspicion any aminareo justement amin'izay fihetsikareo te hiaro mafy zany ny filohan'ny antemnera-pirenena izay ao anatiny ty raharaha andohan'ny mandroseza ity fa inona moa ny idiran'le présidente ny assemblée nationale ao anatin'le raharaha no mahatonga anareo tonga de manao an'izay stratégie hoe ndao tonga de arovana ndao tonga de alefa nytsao fa misy mitady isambotra am'izay tsisy masamy kidikitika am'izay tonga de avadika resaka politika le izy am'izay tonga de lazaina hoe aka izy te anao fanelanelana ny mahatonga an'izany fa tsisy mametra-panontaniana mihitsy hoe inona ny tsy hoe tsisy mametra-panontaniana mihitsy hoe mikasika ny hoe nanao fanafiana indimy misesy mila vola bengy zany le olona Benjaouna Efson eritrereto hoe 31 octobre 2 novembre 4 novembre izy teo 14 novembre 19 novembre 21 novembre tena inona loatra zany le tena mila vola be anaovana fanafihana rery ary tena efa ciblé hoe olona manam-bola zany no tafihana reo olona ireo zay zavatra zany tsisy mametra-panontaniana zay zavatra zany ohatrany hoe occulté afenina atao ohatrany tsy misy fa tonga de any amin'ny resaka hoe misy mitady isambotra arovana mafy le présidente ny assemblée nationale any zany mahatonga antsika amin'ny teny hoe lasa mampisy suspicion lasa vao mainka mampisy aiaza i stratégie anareo zay maninona raha tsisy zavatra ahina maninona raha tsisy zavatra tahorana raha avela mandeha fotsiny ny fanadihadiana Benjaouna Efson avela mandeha fotsiny ny fanadihadiana de miara-mafantatra ny rehetrarehetra raha ohatra ka tsy misy zavatra ino coïncidence nge aritsika ny tena zany io coïncidence ave no hoe teny akaiky ny trano Ramatoa Kristina Razanamahasoa nandeha le fanafia ny saika hanao fanafia na tranona jeneraly anankiray ilay andihan'olona ireo
zany zavatra zany zany mila apetraka zany fanontaniana zany ko maninona anareo savez le fait hoe tena akaiky ny trano Ramatoa Kristina Razanamahasoa de lasa ohatrany hoe voatery tsy maintsy niaro tena ianareo tao anatin'le izy de nahatonga an'izay ohatrany hoe paikady hoe nametrana ho victime avy hatrany ny filohany antemnera-pirenena izay nefa averiko foana hoe atreto mbola tsisy ny teny mihitsy hoe tafiditra ao anatin'le raharaha fiainany na hoe mety misy idirany de près ou de loin tsy fantatritsika ao anatin'le raharaha Ramatoa Kristina Razanamahasoa zay zavatra zany tena tiako nasiana fanamariana fa te ametraka fotsiny aho hoe ianareo amin'ity campagne de désinformation anareo ty de mifototra aminareo foana io fomba ataonareo io paikady io stratégie anareo io jereo tsara mbintsona efson fa tena hitataratra foana zay hita amin'ny zavatra rehetra niseho teto amin'ny firenena hifototra aminareo foana io amin'le efa fantatra hoe panelitsao ary tena tsy manao afa-tsy manelitsao ianareo zay no mba ny fomba entinareo manenjika ny fanjakana sy miaro ny tenanareo de amin'ny alala ny fanelezana tsao kanefa neny tsao ny lainga tony salaka ho ny fitenenana ka tompony ihany ny afatony na hoe mora hoeziny akotokananaka ho ny fitenenana zany hoe mora kely eny mandrava n'le tsao anareo mora kely satria efa nazavaintsika teto ia zao de nareo milaza tsao hoe PV avy amina chef district nanaovana osika le de efa nanazavitsika hoe mba menara aloha vao mamorona tsao de faravaratsiny mba mahafantatra zany hoe ka tsy mikitika PV zany mihitsy ny chef de district miainga avy any amin'ny bureau de vote mandrapatonga ty amin'ny CENI fa ny chef district tompoko sady membre ny bureau de vote efa misy membre ny bureau de vote sady ny chef district rehefa aveo tsy membre ny SRMV ihany koa satria avy ao amin'ny bureau de vote ny procès verbal izay vita sonia ny olona rehetra manatrika eo ary autocopiant iny tonga de mandika mitovy avy hatrany iny de tonga de alefa any amin'ny SRMV tsisy resaka chef district mihitsy tompoko eo anelanelany zany ka aiza ho aiza le afahan'ny chef district manova an'le procès verbal